Izay ny amin'iny vaovao iny fa notolorana mari-pakasitrana no ny tetikasa mendrika indrindra nandritra ny Milan Pact Awards ny commune Antananarivo renivohitra. Nahazo lelavola fanampiana ihany koa izy ho fanohizana ireo tetikasa sahanina. Notolorana ny ben'ny tanàna Ramatoa Laura Valomana tamin'ny fomba ofisialy izany mari-pakasitrahana izany. Nitolorana mari-pakasitrahana no ny tetikasa mendrika indrindra nandritra ny Milan Pact Awards taona 2024 ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny sokajy agriculture urbaine na fambolena ny tanan-dehibe. Narahina lelavola antsoina hoe prix numéraire mitetina 5,000 euro zany. Nahaliana tokoa ireo tetikasa natolotry ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ity hetsika ity, araka ny fantatra nandritra ny fanolorana ofisialy ny amboara tamin'ny ben'ny tanàna Ramatoa Valomana Lalao tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Itsenalakely. Misy ny jardin any amin'ny BBB reny dia mamatsy ny cantine scolaire dia ankoatran'ireny misy koa eny amin'ny Fokotany ny arrondissement zao betsaka no anao mitovy eto amin'ity parvis ity mba mitan'ny olona hoe ohatran'iny satria zavatra tsy mila hoe fantaniana be ny agriculture urbaine nefa avy eo araka ny tenin'ny conseiller spécial sur Vatomanga teo nefany mbola azo hitarina amin'ny zavatra be be satria tsy ampy raha legioma fotsiny fa tsy maintsy misy apport en protéine dia mety ho tafiditra ao anatin'izany zany mazava ho azy ny fiompiana koa dia sady azahoana koa iny na azahoana atody ao anatin'izany io ohatra ny litro satria ny antony io koa misy ifandraisana amin'ny hoe fanadioana ny tanàna satria aza diny fa manana zordira be dia be tsika eto kanefa reny zordira reny atao zany ny fampianarana ao anatin'le tetikasa antanina ny vola koa zany atao zany zay misy tri au préalable any an-trano zany dia efa zarina ny olona anavaka hoe reto zordira reto le azo avadika compost dia tsy mandeha lavitra toy izy amin'izay fa eo amin'ny Fokotany ny ho asiny sy ny arrondissement asitsika compostera modèle. Nilaza Andriamatoa Vatomanga Roland ho mpanolontsaina manokana eo anivon'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa varavarana misokatra amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ny fahazonan'ny mari-pakasitrahana toy izao. Famporisiana ihany koa anohizana ny karazana tetikasa izay sahan'ny commune Antananarivo ihany koa izay voasokajy ho tetikasa fitaratra ary aparitaka manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo. Omendanja kokoa ny fampiroboroboana ny sakafo mahavelona amin'izany. Tapitra ny vaovao zao alina izao isorantsika tany tokatrano tany naritra anjery hatramin'ny farany. Manome fotoanao ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.